Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie. Fatatsika moa zany fa ny tantsika dia sakafo. Raha ohatra ka tsy voafehintsika ny ady amin'ny valala dia anisany manimba sy sakatsakana ny fahatratrarana izay fahafatana ara-tsakafo izay ny tsy fahafatantsika tsy akasan-dava amin'ny ady amin'izay valala izay. Ny hatratrarana ny tanjona amin'ilay fahafatana ara-tsakafo dia anisan'ny zava-dehibe zany ny ady atao amin'ny valala io. Ny fanjakana miara-miasa amin'ny FAO izay efa tsy ny banque raisem-pirenena vola zany dia efa navita draft tsika mandritra ny 9 taona andaminana an'izay ady amin'ny valala izay isorohana ny fiparitahan' izay any amin'ny toerana tsirairay avy any amin'ny toerana mena sy paritahan' izay eraky Madagasikara. Efa voaomana daholo ny arabola, ny ara-pitaovana sy ny tetikada rehetra ahafahana miatrika an'izay sy mifehy an'izay ady amin'izay. Io fitoerana fiadina amin'ny valala io no manatanteraka ny fanatanterana an'izay tetikada rehetra izay ahafahana mifehy tanteraka ny firongatra amin'ny valala eto Madagasikara. Ny fomba fiasantsika moa zany tsotra, ataontsika izay hifehezana ny famonoana ny atotom-balala sy ny kijeja voafoy dia izay no atao zany misy paikady apetraka, misy ady ara-tanety efa mandeha moa zany izao efa nanomboka tamin'ny volana novambra iny mizara efatra izy ireo any amin'ny faritra Iorombe iny sy ny faritra Ambalavao iny, ny faritra Nosy sy Andro iny koa efa manomboka dia izay ny ady ara-tanety izay fanampan'izay amin'ny volana janvier io ny fijerena anabakabaka ny fizotran'ny fitaran'ilay ady tena atao amin'ny valala zany hoe aiza daholo ny toerana mety riska ahafahana mijery sy mifehy an'izay ny manomboka ny volana janvier iny. Dia ampitomboana zany aorianan'izay hoe aiza avy ny ady ara-tanety ampitomboana, ny fitaovana ampitomboana, ny fanafody ampitomboana. Manarak'izay amin'izay ady amin'ny valala izay ihany izay efa nanomboka ny teneniko teo ho fanampy ny fanafody izay efa eo am-pelantanana dia izay ny antony nanafarantsika fanafody izay tonga tamin'ny 12 desambra teo zany 5,000 litatra izy io aparitaka amin'ny faritra Iorombe sy Andro sy Anosy iny sy Ambalavao iny entina izay manafoana an'izay kijeja sy atotom-balala izay. Zava-dehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny fiarovana ny voly izay vokarin'ny tantsaha dia anisan'izay ady atao izay zany ny ady amin'ny valala. Ny ezaka natao voavoan'ny tafapetraka ao ministry ny fampiana sy ny fiompiana ny tenako dia nanohy ny fiara-miasa tamin'ny FAO sy nangataka ny teti-bola rehetra ilaina ahafahana miady amin'izay valala izay. Manarak'izay manafatra kely tsika hoe ny fitondram-panjakana dia tsy ny kely aina izay mijery ny soan'ny mpamboly sy ny mpiompontsika fa hoe ny patron-ntsika. Mahazo manantena ny mpamboly sy mpiompy fa eo tanana ankavanany manampy azy mandrindra ny fitondram-panjakana amin'ny izao taom-pambolena izao sy amin'ny sehatra rehetra izay ahafahan'ny fitondram-panjakana mandray anjara amin'ny fanampiana tantsaha ao anatin'izao fotoan'izao. Izay toerana ahitana valala n'aiza n'aiza zany dia mila mampafantatra aingana amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana amin'izay seho misy any toerana ahitana valala mba ahafahana maka ny fepetra rehetra amononan'izay valala izay tsy hitaran'izay ny amin'ny toeran-kafa. Ny faharoa amin'ny ara-pahasalamana ny valala izay efa voatondraka fanafody dia tsy azo hohanina fa manimba fahasalamana ary mety hitera-doza mihitsy mety hiteraka fahafatesana dia ampatsiahivana zany tsika any fa tsy azo hohanina ireny valala ireny. Dia maka heran'ny tantsaha rehetra manerana ny nosy amin'izao taom-pambolena izao avokatra be ary fombiazana tanteraka ny taom-pambolena amin'ny tontolo ity. Des producteurs prospères pour une nation bien nourrie.